Dananao amin'ny nosy ny ankonanao fiadanana ao an-dapanao. Mampitombona antsika mandrakariva ny fahasoavana sy fiadanana avy amin'Andriamanitra iray tsika sy Jesosy Kristy zanalay tokana tompontsika. Milohan'ny hamakitsika ny tenin'Andriamanitra indesika hivavaka. Sotranao tompo malala minderanao mankalaza anao. Mbola melo fotoana indray ka afaka andalina ny tena sitraponao marina amin'ny alalan'ny teninao. Teninao izay natao fanitsina izay diso, natao fananarana, natao fampianarana ihany koa. Ka mangataka aminao izay tompo malala no mba hiasano mahery. Indrindra alako tsy hanambara fa tsy ny sitraponao. Sokafo ny masom-panahinay, ahafahanay mandray sy mahita indray. Ny tena fonosiny ny teninao sy ny avitra tianao ambara aminay. Dia tenena tahaka ny fombanao mpampianatra indry. Fa voninkenanao izay mpianatra ao. Tompo malalo, manatry feno, izao fotoana izao indray ianao. Araka tsisy voambara, afa-tsy ny sitraponao rery ihany. Dia rasa laza Jesosy Kristy, dia ho anao rery ihany ilay efatra amin'ny taloha indrindra, sakehitriny, ary mandrakizay. Amen. Mbola anatin'ilay aloha hevitra ihany tsika hoe ny herin'ny vavaka. Tena Andriamanitra anankiroa ny hoe tsika manakatra sy mamakafaka an'izany hoe herin'ny vavaka izany. Amin'ity androany ity, dia arak'izay voasoratra ao amin'ny Jaona 4:4, dia ny 9:20 sy ny 2:20, ary ny Jakoba 5:10, dia ny 9:20 sy ny 12:20. Fa kitsika ny Jaona 4:4, 9:20 sy ny 2:20 amin'ny anaran'i Jesosy Kristy tompontsika. Fa avy ny andro sady tonga ankehitriny, raha ny tena mpivavaka hivavaka amindray amin'ny fanahy sy ny fahamarinana, fa ny ray koa mitady ny mpivavaka aminy ho tahaka izany. Andriamanitra dia fanahy, ary izay rehetra mivavaka aminy tsy maintsy mivavaka amin'ny fanahy sy ny fahamarinana. Dia ho tohizantsika ao amin'ny Jakoba 5:5, dia ny 9:20 sy ny 12:20. Jakoba 5:5, 9:20 ka hatramin'ny 12:20. Koa mifanekelika ianareo ary mifampivavaha mba ho sitrany ianareo. Ny fiasan'ny mivavaka marina dia mahery indrindra. Eli dia olona tahaka antsika ihany, ary izy nahery ny vavaka mba tsy latsaka ny ranorana, dia tsy nilatsaka tamin'ny tany ny ranorana 3 taona sy 9 molana, ary ny vavaka indray izy dia nandatsaka ny ranorana ny lanitra ka nahavokatra ny tany. Ray masino manamasinana ny fahamarinana, fa ny teninao no fahamarinana. Amen. Tamin'ny farantsika dia nahita hoe ny herin'ny vavaka, nahita tsika fa tsy mety raha tsy mivavaka mandrakariva ka tsy reraka, satria anisan'ny hery manome hery antsika ny vavaka, satria rehefa mahery mivavaka tsika dia miara-dalana amintsika foana Andriamanitra, ary ny vesatra ny zavatra izay mety mitambesatra amintsika dia izy no mitondra an'izany, satria efa napetraka tsika eo an-tanany amin'ny alalan'ny vavaka. Inona ny tena herin'ny vavaka? Eto tsika dia mahita eto amin'ny Jaona 4:4, 13 sy 2:20 fa Andriamanitra hozy dia fanahy, ary izay rehetra mivavaka aminy dia mivavaka amin'ny fanahy. Zavatra tena hoe indraindray tokoa tena mahalasa saina ihany, indrindra rehefa hoe ianao izao tena ao anatin'ny depression tanteraka, tena hoe misy zavatra tena tsy takatry ny sainao mihitsy miandrady eo amin'ny fiainanao, dia mametraka an'izay fantanizanao. Tena mahita marina ve Andriamanitra hoe? Tena hitan'Andriamanitra marina ve zao problème rehetrarehetra izao hoe? Fa ahoana ary Andriamanitra no mamela an'izao zavatra mitranga amin'ny fiainako hoe? Mametraka an'izay fanontaniana izay izy, satria ilay Andriamanitra izay hivavahantsika dia Andriamanitra tsy mbola hita masontsika. Raha ataontsika fotsiny misy zavatra izao manahirana, miantso na mandefa hafatra amin'ny namana anankiray, ianao ve afaka mba manampy ahy fa misy olana ohatr'izao mitranga eo amin'ny fiainako? Ilay olona angatahako an'ilay fanampiana, olona hita masoko, olona henoko ny feony, olona mifanerasera amiko, donc mazava ho azy fa mora be amiko no mangataka fanampiana amin'ilay olona sy miandrandra fanampiana avy amin'ilay olona. Nefa ny atao hoe vavaka resaka atao amin'Andriamanitra tsy mbola nisy olona nahita an'Andriamanitra mivatana isika. Ary eo indrindra matetika no hikitrana ny satanantsika, satria izay no mahatonga azy manosika ny olona hanompo sampy, mahatonga azy manosika ny olona hiakohaka amin'ny zavatra tsy tokony hiakofana, satria hoe amin'ny fomba ahoana moa tsika izao rehefa mivavaka dia ny zavatra tena ataontsika dia ny mandohaly, dia manakipy maso.
dia nefa ilay Andriamanitra ivavahantsika tsy hitantsika maso. Nefa isika manome lanjazy, mandohalika, manan-kipo maso, mifantoka tanteraka, zavatra invisible. Dia indraindray ny olona mitritra ireo kristianina ireo tena olona marary saina ireo. Marary saina ireo satria amin'ny fombaony moa ny resahana amin'olona tsy hita amin'ny masonao ngainao adala. Raha jerena tokoa amin'ny fomba ohatr'izany indraindray dia hoe adala satria miresaka amin'olona tsy hita maso. Ny tena définition amin'ny finoana moa dia efa mazava ho azy fa tonga dia hita amin'ilay mihitsy hoe ny olona manam-pinoana izany indraindray dia tena olona sokajiana hoe olona misy fotoana moa izany dia misy ny olona miteny an'izay mihitsy hoe ny olona mivavaka na kristiana dia olona fanatika ary olona tsy ampy saina. Satria amin'izareo izany ny fieritreretana an'izay ilay hoe fivavahana amin'Andriamanitra izay ilay hoe Andriamanitra tsy hita amin'ny masonao, Andriamanitra tsy fantatry anao, Andriamanitra tsy mbola hitanao, tsy zavatra tsapain-tanana mihitsy mikasika an'izany Andriamanitra izany. Nefa ianao dia tonga dia matoky tsisy fanontaniana, tsisy ninona fa tonga ianao dia matoky hoe misy an'izany Andriamanitra izany dia matoky ianao aza mivavaka dia fantatro fa miasa Andriamanitra fantako fa miara-dalana amiko Andriamanitra fantako. Dia nefa raha notaninao ianao hoe fa mba nahita an'izany Andriamanitra izany dia tsy ngamitsika tsisy afaka hitentsika hoe efa nahita an'izany Andriamanitra izany. Ary nareny sarisary ataon'ny olona hoe sarina fo mason'i Jesoa, fo mason'i Maria sy ny sisa ireny ataoko fa tsy mbola nisy raha ny Baiboly manokana moa izany jerentsika izany tsy mivoana amin'ilay zavatra voasoratra ao anaty Baiboly foana. Fa ao anaty Baiboly dia manazava tsara mihitsy Andriamanitra hoe tsy mbola nisy olona ozy nahita an'Andriamanitra. Moïse raha Mosesy raha nifampiresaka tamin'Andriamanitra dia afeo an'Andriamanitra no heniny fa izy tsy nahita ny endrik'Andriamanitra fa niseho tamin'ny alalan'ny afo atao amin'ny romeny Andriamanitra ary nikotrokotroka tahaka mivaratra tahaka ny tselatra ny feon'Andriamanitra heniny fa izy tsy nahita ny endrik'Andriamanitra. Dia ireny olona manao sary sikotra ireny nefany dia mieritreritra hoe ireny ny endrik'Andriamanitra dia ireny ny image iankofan'ny olona nefa tsy mbola nisy olona mihitsy nahita ny endrik'Andriamanitra. Fa tsika mivavaka amin'Andriamanitra dia efa voalaza an'ilay tenin'Andriamanitra teo izay mivavaka amin'Andriamanitra dia mivavaka amin'ny fanahy sy ny fahamarinana. Ary ny zavatra indrandratsika ao anatin'ilay hoe vavaka ataontsika dia zavatra mbola tsy hita. Zavatra mbola tsy ho fantatra ianao mihitsy ny hoe roviana no mety azahoanao an'ilay valom-bavaka amin'ny fotoana ahoana, amin'ny fomba ahoana. Fa izao ny zavatra tiako tsapanao hoe izay mivavaka amin'ozy izy dia mila mahafantatra fa fanahy izy ary mivavaka amin'ny fanahy sy ny fahamarinana. Vavaka amin'ny fanahy sy ny fahamarinana. Raha misy zavatra tsy hain'Andriamanitra atao dia ny mivadika amin'ny teny izay efa nomeny antsika. Tsy mivadi-paneken'Andriamanitra fa izy nefa ny teny angatao izay tianao angatahana fa ho azonao izany. Nefa mialohan'izay koa dia misy hoe raha miray amiko ianareo ka mitoetra ao anatinareo ny teniko dia angatao izay tianareo angataha na inona. Izany hoe misy izany ilay hoe firaisana amin'Andriamanitra. Raha na tena zavatra amin'Andriamanitra ianao dia mila manana firaisana amin'Andriamanitra. Izay koa point anankiray mila fantatritsika izay. Tsy hoe za mino fa misy Andriamanitra dia hivavaka androany dia mahazo vavaka androany, mahazo valombavaka androany. Fa misy ny atao hoe firaisana amin'Andriamanitra amin'ny alalan'ny tenin'Andriamanitra. Raha miray amiko ianareo amin'ny alalan'ny vavaka ka mitoetra ao anatinareo ny teniko. Ny Baiboly no karazana mesazy na karazana boky na karazana totsika hoe SMS ifandraisan'Andriamanitra amintsika zanak'olombelona ao anatin'ny Baiboly. Ka raha mitoetra ao anatintsika izay, inona moa manosika antsika hitoky amin'Andriamanitra dia amin'ny alalan'ilay teny fanekena sy teny fanorenana izay nomeny antsika ao anatin'ny Baiboly. Ao ny ahitantsika an'izany rehetrarehetra any. Raha mino an'i Jesosy ianao, raha mino an'ny Tompo ianao, raha mino toy izao nitiavan'Andriamanitra an'izao tontolo izao nomeny ny zanalahy tsokana mba tsy ho very. Ao izany tsika. Ao tsika maka gidy, ao tsika maka afatra miafina hoe inona marina ny tena fomba fiasa, ahoana marina ny tena fomba fiasan'Andriamanitra eo amin'ny fiainana izay. Izy dia miteny hoe Andriamanitra ozy dia fanahy. Dikan'izany ianao izany rehefa te hanana firaisana amin'Andriamanitra dia mila mitoetra ao anatinao koa ny fanahy. Ary izay ilay izy satria amin'ny fotoana nateraka antsika vaovao indray ianao
misy le fahaterahana ranofo dia ianao le nateraky dada sy neny, ianao le mivolavolainy dada sy neny dia nateraky neny. Ny ateraka ara-panahy dia ianao le manaiky andren'i Jesosy Kristy ho tompo sy mpamonjy ary mpanapaka ny fiainanao. Amin'iny ianao le nateraka ara-panahy, zany tonga zanak'Andriamanitra amin'ny alalan'ny fanahy. Amin'ny alalan'ny fanahy, ka rehefa ao anatinao izay fanahy masin'Andriamanitra izay dia afaka manana firaisana amin'Andriamanitra ianao. Satria tiako koa mampatsiahy eto ho an'izay olona mahalala an'Andriamanitra fa tsy manana firaisana amin'Andriamanitra, mazava ho azy fa tsy handray, fa mba afaka mihitsy ny olona anankiray. Raisitsika ohatra fotsiny hoe za te hena, efa za tsy afaka hiala mihinana pizza, mihinana hamburger, mihinana paty, mihinana hoaniko daholo, mihinana gâteau, hoaniko daholo zany io za te ahidy. Possible ve ny henako amin'izany fotoana? Tsy possible mihitsy. Fa misy zavatra tsy maintsy hialako, misy zavatra tsy maintsy hisoroko, misy zavatra tsy maintsy vadiko raha tiako tonga amin'ilay tanjona tiako hatongavana dia hoe mihena. Ka raha te iray amin'Andriamanitra ianao dia mila manary ny firaisanao amin'izao tontolo izao. Dia izay indraindray tsy takatsy ny olona fa hoe ny fahalalana an'Andriamanitra na ny fametrahana amin'ny olona sasany mba ho eto am-bavaka fa zao ny problème misy. Nefa ilay olona mangataka vavaka tsy manana firaisana amin'Andriamanitra dia manantena izy fa ianao mitondra am-bavaka anazy dia izy manao ny ataony dia mivaly ny vavaka, izy miadana, izy sambatra tsy izay ilay izy. Izy ny ten'Andriamanitra raha miray amiko ianareo ka mitoetra ao anatinareo ny teniko dia angatao izay tianareo. Izany hoe raha tianao ahery, tianao hisiry ny eo amin'ny fiainanao koa zany ny vavaka ataonao dia mila manana firaisana amin'Andriamanitra amin'ny alalan'ny fanahy masina ianao. Mila manana firaisana ara-panahy amin'Andriamanitra ianao raha toa te handray valy avy amin'Andriamanitra. Satria amin'ny alalan'izay no ahafahan'Andriamanitra mamaly antsika. Ary eo amin'ny vavaka io tsy misy fijerevana tavan'olona. Fomba fiasan'Andriamanitra dia tsy miova hatramin'ny taloha ka hatramin'izao. Tsy mijery tavan'olona Andriamanitra. Fa raha jerevantsika ilay Jakoba izay vakitsika teo ndonge verenantsika vakina vetivety ilay Jakoba toko fa tsy mindiny 24 sy ny 24 teo. Voalohany indrindra aloha dia mifampanekengely ianareo izy ary mifampivavaha mba ho sitrany ianareo. Ny fiasan'ny vavaka marina dia mahery indrindra. Eli dia olona tahaka antsika ihany. Ary izy nahery ny vavaka mba tsy latsaka ny ranorana dia tsy latsaka ny ranorana, tsy latsaka tamin'ny tany ny ranorana 3 taona sy 9 mbolana. Ary ny vavaka indray izy ka nandatsaka ranorana ny lanitra ka nahavoky ny tany. Olombelona tahaka azy ianao tsy misy exception amin'Andriamanitra. Tsy misy tiako sy tsy tiako, tsy misy sosoten'Andriamanitra Andriamanitra fa tena mariny ny ten'Andriamanitra hoe olombelona tahaka sy ianao. Na inona plasy nisy Eli tamin'izany fotoana izany tao amin'ny testamenta taloha, olombelona tahaka sy tahaka anao. Izany hoe raha vitany Eli ny vavaka, nahery ny vavaka izy dia tsy nilatsaka ny ranorana nandritra ny fotoana 3 taona sy 9 mbolana. Laivinao sary atsiana izany hoe 3 taona sy 9 mbolana sy latsaka misy ny ranorana satria nahery ny vavaka Eli. Fa rehefa ny vavaka indray izy dia nilatsaka ny ranorana. Izay ny tiako hatongavanao, izay ny tiako tsapanao amin'ity androany ity hoe tsy manana préférence Andriamanitra ary havana malala. Tsy hoe andeha anatina ny pastera na andeha anatina ny mpiandraikitra fa reniny fa za tena efa tratran'izany mihitsy taloha. Tena efa nanao izany tamin'ny zavana nanomboka ny vavaka, nanomboka vonin-droso tamin'ny fanarahana dian'Andriamanitra dia tsy sa mangataka zavatra amin'Andriamanitra fa le chef de groupe na le pasteur reny ny ametrahako leketo hoe mba eto am-bavaka satria ny tao an-tsaiko dia zao nareo nefa akaikikaiky an'Andriamanitra kokoa. Ianareo nefa masimasina kokoa fa izaho tsy mendrika angataka zavatra amin'Andriamanitra. Nefa raha miteny ny Jakoba eto ny fivavaka ny fiasan'ny vavaka marina mahery indrindra, tsy fahamarinana hoe ianao tsy manota, tsy misy pentina, fa ianao le mahatsapa fa diso anao nefa fantatrao koa ny zoanao amin'ny zanak'Andriamanitra anao fa manana droit ianao angataka an'izay tianao angatahana amin'Andriamanitra satria izy nefa ny teny angatao fa omeko anao izany. Olombelona tahaka sy ianao Eli, izany ianao zany amin'izao fotoana izao raha mandalo aty sarotra dia tadidio hoe vavaka nataon'i Eli tsy latsaka ny ranorana nandritra ny 3 taona sy 9 mbolana. Ny tiako hatongavana dia izao hoe Andriamanitra dia mitana ny teniny omeny foana. Ny tiako hatongavana dia izao hoe Andriamanitra dia mitana ny teniny omeny foana. Ny tiako hatongavana dia izao hoe Andriamanitra dia mitana ny teniny omeny foana. Ny tiako hatongavana dia izao hoe Andriamanitra dia mitana ny teniny omeny foana. Ny tiako hatongavana dia izao hoe Andriamanitra dia mitana ny teniny omeny foana. Ny tiako hatongavana dia izao hoe Andriamanitra dia mitana ny teniny omeny foana. Ny tiako hatongavana dia izao hoe Andriamanitra dia mitana ny teniny omeny foana. Ny tiako hatongavana dia izao hoe Andriamanitra dia mitana ny teniny omeny foana. Ny tiako hatongavana dia izao hoe Andriamanitra dia mitana ny teniny omeny foana. Ny tiako hatongavana dia izao hoe Andriamanitra dia mitana ny teniny omeny foana. Ny tiako hatongavana dia izao hoe Andriamanitra dia mitana ny teniny omeny foana. Ny tiako hatongavana dia izao hoe Andriamanitra dia mitana ny teniny omeny foana. Ny tiako hatongavana dia izao hoe Andriamanitra dia mitana ny teniny omeny foana. Ny tiako hatongavana dia izao hoe Andriamanitra dia
rehefa ny teniny zany hita hoe ataoko aminao zao, ataoko tonga aminao zao, de tsaro fataon'Andriamanitra tonga eo amin'ny fiainanao. Na lalana somary miolakolaka tahaka n'inona ara, raha nivoaka tany amin'ny tany Egypta ny zanak'Israely ho any amin'ny tany Kanana, lalana lavitra nalain'izy ireo kanefa efa nanome toky Andriamanitra fa tsy maintsy omeny azy ireo tany Kanana, de tany tondra dronono sy tantely tanteraka Andriamanitra zany. Ny zanak'Israely foana no ny vilivily lalana, ny emotra ny monomonina de lany tamingana tany amin'ny tany anefitra. Fa fanekena de tsy nitsoahan'Andriamanitra fa izay naharitra hatramin'ny farany no tonga tany amin'ny tany Kanana, de le toerana feno tantely tondra dronono feno fiadanana. De ny tiako ampaherezana anao de zao hoe mahery ny vavaky, mahery ny vavaky satria de olona tokana ohatrinasy ianao, olombelona ohatrinasy ianao ny vavaka tsy latsaka ny ranorana nandritry ny 3 taona sy tsy tapany sy mbolana. De manao ahoana ianao manoloana ny problème atrehanao io? Vitan'Andriamanitra no mampiova ny toedrara misy eo amin'ny fiainanao amin'izao fotoana izao. Raha nataon'Andriamanitra nahantona, vitan'Andriamanitra nahantona ny ranorana tsy nilatsaka mihitsy nandritry ny 3 taona sy ny mbolana hanomezany valim-bavaka amin'ny mpanompony izay nahery ny vavaka. Maria amin'ny baiboly tsara misy teto hoe ary izy nahery ny vavaka ozy mba tsy latsaka ny ranorana. Inona ny tiako atongavana? Mahery izy ianao mivavaka raha tianao hisy heriny eo amin'ny fiainanao le vavaka ataonao, mahery izy ianao mivavaka. Nefa rehefa mivavaka koa ianao aza mitode, aza mitode hoe ty rakety tika zao de mendrika an'Andriamanitra ve zao ty tika zao de ohatrany tsy azoko tsy nitsako angatana amin'Andriamanitra de no zay rehetra ireny fonao afaka hoentinao ny tahitaponao hoentinao eo am-pelantaran'Andriamanitra hoe tiany zavatra Jesosy niady na Jesosy ary mba nangataka an'izany hoe raha sitrakao izy de sory amiko tikapoaka mangidy ty nefa aoka ny sitrapoko, aoka ny sitraponao no atao fa tsy ny sitrapoko. Izany hoe ianao zany afaka mitondra zay zavatra hitahitaponao eo anatrehan'Andriamanitra fa apetrao foana hoe aoka ny sitraponao no tanteraka fa tsy ny sitrapoko. Aza mihoatra mihitsy hoe angatao izy na inona tsy nanome fipetra mihitsy Andriamanitra, tsy nanisy barazy hoe atsetoka fa izy na inona dikan'izay azonao angatana amin'Andriamanitra zavatra rehetrarehetra fa apetsao foana hoe aoka ny sitraponao no tanteraka fa tsy ny sitrapoko. Satria mandrakarivotsika mety diso fangataka tsika de nefa tsika misisika de mahery mivavaka amin'ny zavatra iny nefa tsy araka ny sitrapon'Andriamanitra le izy. De misy le volonté permissif avelan'Andriamanitra hitsanga le satria anao sy nanam-paharetana. Ary rehefa fantatr'Andriamanitra fa tsy mahasoa hoe sianao ihany de navelany fa nanasa tanana kosa izy tao ambadika satria izy mitana foana amin'le hoe na inona ka rehefa mangataka zavatra tamin'Andriamanitra ianao na inona de omen'Andriamanitra anao zay. Nefa tadidio fa rehefa apotraka amin'iny ianao tsy amelanao raha izy fa apatsahiviny ianao de anazavainy ianao hoe ny antony ene satria fatako fa hitondranao amin'ny zavatra ohatr'izao io zay nahatonga na tsy nanome anao an'io fa no ianao sisika de mitana ny teny nomeko de no tanterahako ny sitraponao. Ka eto de te ampatsiatsika hoe rehefa mangataka zavatra tsika de aoka angataka zavatra ampanahy amin'ny herin'ny fanahy, tsy amin'ny manofo atsika fa amin'ny mafanahy atsika. Andriamanitra no mahita ny apotsy miloka mandinika ny vosofo, malala ny zava-miafina rehetra. Noho izany na inona ny zavatra angatanao mety hitretinao fa mahatsara ny fiainanao, nefa Andriamanitra malala n'iny hoe tena mahatsara ny fiainanao tokoa ve sa tsy mahatsara ny fiainanao. Ny vavaka ataonao ara-panahy de anisan'ny vavaka tena misy hery indrindra, tena mahery indrindra. Zay le vavaka ny fiasan'ny vavaka marina mahery indrindra. Raha zavatra tena hoe mahitsy madio ny zavatra angatanao amin'Andriamanitra de tadidio fa omen'Andriamanitra anao foana izy nefa anteny tonga avy aminao araka izay heren'ny fonao. Omen'Andriamanitra anao foana izay heren'ny fonao raha izay ny tena angatanao. Raha mijery tody kely fotsiny tsika tamin'le vehivavy nananjanaka narary
dia ilay hozy Jesosy hoe tsy azoko atao tsy azo atao no manome ny mofo an'ny ambokely. Dia sisika ihany izy nefa hoe na dia ny ambokely ara hozy izy dia mba mitsipona izay tsombotsombo latsaka amin'ny latabatry ny tompony. Dia hozy Jesosy hoe lehibe ny fononao, tonga avy aminao arak'izay ninonao. Dia ohatr'izay ilay izy manao ahoana ny fonontsika eo am-pivavahana dia manao ahoana ny degré ny fononao anatinao, satria arakaraka ny degré ny fononao anatinao izay hoe efa nananaran'i Jesosy antsika hoe raha manana finoana ianao ka tsy mianahana na dia kely tahaka ny voatsinapy ary dia afindra tendrombohitra. Ka raha tianao ahery eo amin'ny fiainanao mivavaka, raha tianao ahery izy vokany dia aza mianahana, aza midote mihitsy fa tonga dia apetrao amin'i Jesosy izay tianao, izay fanirianao, izay hetaheta-ponao, dia aza eritreretina intsony ny côté négatif ny zavatra iny. Aza miasa saina intsony ianao hoe ahoana na ahoana na ahoana, fa tena apetrao amin'i Jesosy fa izy no hiady ho anao ary izy no hanome anao. Tadidiko foana hoe Elia olombelona tahaka azy ianao fa naheran'ny vavaka tsy nilatsaka ny ranorana nandritry ny 3 taona sy 9 mbola. Tsy miova ny Andriamanitra ivavahako sy ivavahanao, tsy miova omaly sy anio ary mandrakizay. Zavatra nataon'Andriamanitra tamin'izany fotoana izany no niherin'ny vavaka izay nataon'ny mpanompiny dia mbola ho tanterahany amiko izay aminao. No niherin'ny vavaka izay ho ataontsika. Mahery izy mivavaka ary rehefa mivavaka ataovy amin'ny mpinoana, aza mianahana fa tena alefaso mivavaka fa mino vavaka Andriamanitra, mamaly vavaka Andriamanitra. Dia voninahitra ho an'Andriamanitra rehetra ihany fa fampaherezana kosa teo amiko izay aminao. Mbola iary vavakantsika. Sotranao izay Tompo malala satria velona indray fanantenanay, mirehatra indray ny finoanay. Satria fantatra hoe Elia raha olombelona ohatrinay ihany nefa ninonao vavaka. Nahery ny vavaka izy tsy lasaka ny ranorana nandritry ny 3 taona sy 9 mbolana. Jesosy, hitanao ny problème mianjady aminay. Hitanao ny olana mavesatra eo amin'ny fiainanay amin'izao fotoana izao. Mihitsy eo potry ny azo-hijarenao Jesosy Kristy. Ianao amahan'izany fantatra efa ianao tsy miova. Omaly sy anio ary mandrakizay. Zavatra nataonao tamin'ny mpanomponao tamin'ny fahagola mbola tanterahanao aminay amin'izao fotoana izao. Satria na ny zavatra rehetra ho levina fa ny teniko izy ianao tsy mba ho levina, tsy mbola levina atao-ponay. Ny fitiavana anao tsy levina atao-ponay. Ny teninao fa ho fikirinay ahafahanay mangataka an'izay angatahanay eo aminao. Omeo anay araka izay sahaza anay sy izay mahasoa anay. Jesosy maralo nefa aoka tsy ny sitraponay no tanteraka fa ny sitraponao. Dia miasa mahery anao Jesosy Kristy. Jera sy Lazaro voninahitra teo anao hatramin'ny taloha indrindra. Izay kehitriny ary mandrakizay. Amen. Mahereza sy anao Jesosy. Tahiny Tompo indrindra tompoko.